ozy davida ozy iasafa amin'ny salamy fahatelo amby fitopolo hoe indro very zay lavitra anao, indro very zay lavitra anao, aringanao zay rehetra mijangajanga ka mafoy anao. Dia tsisy hevitra io raha lasaina vavy, tsisy hevitra io fa na mafy io na mora tsy maintsy manaiky ianao. Hoaizy eo anao rehefa alefa nytompo eny anaty sambo ianao ka eny ampovoan'ny ranomasina keny alefa Jesosy ny mpianatra teny ambony sambo dia ny safotifoty ny rivotra efa safotra ny lakana fa anao inona ianao? Hijanona eo anao ahoana? Hiala eo anao ahoana? Dia za miteny anao aza mitady lalana hafa-tsony fa efa Jesosy miteny hoe izany lalana sy fahamarinana ary fiainana, izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia tompony ame fahendrenantsika fa ozy le teny teo hoe le vahoaka koa no tena mampiodina amin'ny pastera, mba ho vahoaka tsara ny tsika tsirairay avy, mba ho vehivavy endry ary tena hoe matahotra ny tompo fa zay ny tena zava-dehibe. Aleloia! Zavatra anankiray tena hoe raha hiaraka amin'ny Jesosy ianao tonga dia tsorina le hoe sakrifisy io miaraka amin'ny Jesosy. Sakrifisy io. Ary io manao sakrifisy io tsy Jesosy ny andrasanao anao sakrifisy ho anao, fa ianao no manao sakrifisy amin'ny fiainanao. Autodiscipline ozy izy misa teo. Fa sakrifisy io miaraka amin'ny Jesosy io, zany hoe enao mihitsy ny manao sakrifisy. Voalohany, sakrifisy na torimaso. Tsara ngeny matory ary mamy ny torimaso rehefa ozy ny tompony efa hoe mivavaka mihaino ny tenin'Andriamanitra manao alim-bavaka tsy matory sakrifisy ange zany sakrifisy zany. Vakio kely nge ny Filipianina 4:4 tsy ho lavabe tsony ahako fa zavatra fohy tiako lazaina anao hoe sakrifisy. Io fiainanao anaty baiboly io fiarahana miaraka amin'ny Jesosy Kristy io sakrifisy io. Marina fa fahasoavana namonjena. Amen. Marina fa fahasoavana namonjena. Marina fa na tsy manao n'inona ianao dia efa vonjy foana fa zao lazaiko anao marina le resaka teo discipline, sakrifisy. Filipianina 4:4 andininy fa ataoko fatiantoko ao ny zavatra rehetra noho ny fioarany fahatsarany ny fahalalànan Jesosy Kristy. Paoly io miresaka io. Dia vakio kely ene zay 4:4 andininy fa 7 ao izay. Hita ve? Mbola tsy hita? Ataovy amin'ny andininy azafady andininy fahatelo misaotra. 4:7 andininy fahavalo misaotra. Filipianina 4:7 andininy fahavalo. Vakio ny andininy fa 7 azafady. Nefa izay azoko tombony dia nataoko kosa, nataoko fatiatoka kosa eo aloha Kristy. Zay azoko tombony dia ahoana? Nataoko fatiantoka. Zay azoko tombony dia nataon Jesosy fatiantoka ve? Na nataon pastera fatiantoka ve? Iza ny manao ny asa eto? Raha miteny malagasy le matoa-teny nataoko fatiantoka. Tsy zany ianao zavatra fatiantoka ho anao, fa ianao no mila manao fatiantoka ny zavatra rehetra ho anao, ho an Jesosy. Za zany tsy afaka anao sakrifisy ho anao fa ianao manao sakrifisy ho anao. Halleloja. Romanina 2:12 dia nilaza hoe mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo. Dia ahoana toyany? Ho fanatitra velona. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe sakrifisy. Ny tenanao no atolotra ao mihitsy aloha sakrifisy ho an'Andriamanitra, fanatitra velona. Za tsy afaka hanolotra ny tenanao, ianao tsy afaka hanolotra ny tenako, fa ny tenanao mihitsy no atolotra ao ho sakrifisy ho an'ny Tompo. Fanatitra velona, fanatitra velona fa tsy fanatitra maty. Dikan'izay misy fiainanao fahavonona. Verenina kely misy azafady amin'ilay Filipianina. Eny tokoa.
fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny foarany fahatsarany fahalalana ny Kristy Jesosy izay ny aretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra ko ataoko ho taimboraka ireny mba azahoako an'i Kristy. Vetivety farany zay naninona zay maninninona ny zavatra rehetra ozy izy zay tavafafy hoe ny aretako ny zavatra mahita zany daholo aloha tsika ao tsara ve aloha tsika ao manao sakrifisy na fotoana kely za maika mody aloha sakrifisy zay izay ny aretako de inona to hoe ny fahatiantoka ny zavatra rehetra izay ny aretako misy inona ho fiaretana zay ilay miaraka amin'i Jesosy raha lasaina bavy tonga de omenanao couleur fa tsy le vavaky a te hiadana te ho sambana te ho sitrana te azo asa te ilama vavaky a misy fiaretana ao amin'i Jesosy misy zavatra tianao fa tsy maintsy alana tsy hainao ny sakrifisy nasain'Andriamanitra natao tamin'ny Abrahama iza ny nasainy natao sakrifisy Isaka no atao sakrifisy zana ny latokana efa tsy nisy efa firy taona tonga ny ten'Andriamanitra ataovy atao fanatitra ho ahy io Abrahama io Isaka io sakrifisy ange zany miaritra ny zavatra rehetrarehetra ary io zavatra io ianao manao azy misy taona ange Jesosy tsy nandeha ny sakafo fa nandeha nitory tenin'Andriamanitra repetera nandeha nitady sakafo tany ho an'i Jesosy fa Jesosy tsy nataony problema rehefa tsy ny sakafo sakrifisy koa zany zany hoe io miaraka amin'i Jesosy io de misy sakrifisy ao misy sakrifisy ao zany fa io tsy mandeha zoli fotsiny mampianatritsika eto misy fotoana ary zay ny mahatonga ndraindray sao de adintsika fa misy sakrifisy io mitentsika hoe libre tsika ao amin'i Jesosy libre tsika ao amin'i Jesosy zay tianao na hitsangatsangana ianao na hisotro kafe na libre tokoa ianao amin'i Jesosy nitondran'i Jesosy ianao de libre fa zao ny teniny ho amin'ny fahafahana ny antsona anareo fahatandremo aza hoentina anaranana ny nofo ny fahafahana nomenanao alleloia libre ianao amin'i Jesosy fa Jesosy mitaky ianao anao discipline ary libre ianao amin'i Jesosy fa misy sakrifisy ao raha lasaina bavy misy sakrifisy ao ny tenanao aloha natolory voalohany ho sakrifisy alleloia misy sakrifisy ao ny aretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra miaritra ane zany misy amintsika ato a mbola tsisy loaka zao raha toandro fa rehefa veo izy vao andeha etsehana hitady sakafo sakrifisy ange zany fa raha ozy ianao sy lao raha tsy hivavaka fa mbola tsisy loaka ao ianao tsy metsena sy ny sisa alao metsena aloha anao manao saosy misy sakrifisy misy zavatra mety sotinao rehefa ao amin'i Jesosy misy zavatra elanao misy zavatra tsy atao ao ary io sakrifisy io dia sakrifisy mpitiavana sakrifisy ho an'i Jesosy fanatitra ho an'i Jesosy misorona ho an'i Jesosy halleloia mba tsy sitrapoko anieny atao fany anao ao amin'ny Luka toko fa raiky amby roapolo izay dia nisy an'ilay raha vehivavy nanatitra fanatitra dia dinian'i Jesosy daholo izay nanatitra fanatitra rehetra tao anatin'ny hazo vata zany dia rehefa nanatitra dia nanatitra teo daholo dia nanatitra teo daholo dia nisy an'ilay vehivavy anankiray hita ve Luka toko fa 2:1 Jesosy ny andran-dranomasony nijery ny mpanan-karena nanatitra fanatitra tao anatin'ny vata dia nisy ihany koa vehivavy anankiray mpanano tena izay nametraka inona leo farantsakely roa dia hoy Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa ilay mahantra mpanano tena no nametraka be indrindra noho ny hafa satria
izay ampikambony sy izay tsy nilain'ny hafa no nateriny ho fanatitra. Fa nen'le raha vehivavy inona nateriny? Zay anazy rehetra ny nateriny. Zay koa le sakrifisy raha lasaina bavy. Sakrifisy eto moa izy resaka vola, fa resaka fiainana miaraka amin'i Jesosy io dia sakrifisy. Zany hoe nisy tao amin'ny sinagoga na tao amin'ny tempoly nanatitra fanatitra ny mpanan-karena, nanatitra fanatitra ny mahantra, samy nanatitra teo daholo. Mpanan-karena zany mety nanana 5 millions d'ariary, fa natao fanatitra 5 000 ariary, tsy problème zany, 5 000 ariary mbola misy ohatriny nambony ao. Nanatitra izy 10 000 ariary mbola tsy problème zany, mbola misy ambiny be ao. Nen'le raha vehivavy tsy fantatro 5 000 ariary ngamba sisa ny tany aminy, fa iny 5 000 ariary iny nalatsaka tao daholo, niala teo zany izy 0. Dia isika ohatran'le mpanan-karentsika, le ampikampony ny atsika ny an'i Jesosy. Ampikampona fotoana rehefa malaladalaka zay vao hiaraka amin'i Jesosy. Ampikampom-bola zay ampikampony eo zany ty Jesosy. Ampikampona akanjo efa le ratsiratsy vao ty tsy anavako tsony fa ty atao fanatitra ho an'ny olona mila akanjo. Alleluia. Mazana le miaraka amin'i Jesosy. Mazana. Tsy olana aminao raha zavatra kelikely ny alana aminao tsy problème. Fa raha le tena tianao iny mihitsy, Isaka atolory, izy ny mbola anaiky. Nefa ny zavatra tiany Jesosy, le zavatra mahamay anao iny mihitsy ny atolotra ho azy. Ny zavatra tena tiany Jesosy, le zavatra tsy fohinao iny mihitsy ny atolotra ho azy. Fa ny atsika, zay mampetipety atsika ny rahantsika amin'i Jesosy, zay mampilamlamina atsika, raha vao tady anakorotana atsika io, raha vao tady animbanimba atsika io, raha vao tady tena hoe ho pertitsika. Jesosy, za tsy anao, za tsy andeha, za tsy anome. Mifoaza ary fiangonana faza matory. Virjiny 5 endry ianao sa virjiny 5 adala. Samy natory daholo ihany reo. Fa nitako amin'izao fotoana ny fiangonana libra loatra. Libra loatra ka tsy meno feon'ny fanatsony, fa lasa ny feon'ny nofo no mibaiko. Fa ny apetraky ny tompo amintsika dia zay prioritaire Jesosy. Atolorony tenanareo fanatitra velona, masina, sitraka Andriamanitra. Raha tsy mahafoy ny zavatra rehetra anao, tsy manaraka, tsy azo ekenao mpianatra. Nisy boky zay ny vakiana, tantarana resaka fifoazana. Fifoazam-panahy tany États-Unis tany. Andeha fotoana ozy izy, fotoana fivoriana. Dia nisy raha namana avy avany, efa lehibehibe izy, miaraka amin'ny tomobilina. Tomobilina nozy izy mirondrondro reny. Raha olombelona izy dia ohatrany hoe voan'ny asma. Sepotra le tomobilina zany, zara raha mandeha. Ny pneus-ny mikarainkorainko na ohatran'ireny hoe mandringy reny izy raha ohatra ka olona. Ny akanjo izy vidiana tany amin'ny armée du salut. Zany hoe akanjo tsotsotra teny ny anaovan'le rangahy. Raha jerenao paoziny ohatrany hoe rangahy reraka. Fa rehefa tonga tao amin'ny mission ozy izy name milliers de dollars anohanana amin'ny mission. Izy name milliers de dollars anohanana amin'ny mission. Satria fatan'izay inony. Fa tsy problème taminy raha nisy asma ny tomobilina ka sepotsepotra rehefa nandeha. Tsy important taminy zay. Tsy problème taminy raha nandringa ny tomobilina. Satria tsy zay ny important taminy. Naleo ny niaritra ny tomobilina nandringa. Naleo ny niaritra ny tomobilina sepotra. Toy zay andany vola amin'ny tsy amin'ny mission. Nanam-bola mihitsy izy afaka ny soloana ny tomobilina.
nanam-bola mihitsy izy afaka ny vovony natao motera tsy haiko turbo, nanam-bola mihitsy izy fa hoy izy hoe hiaritra ny zavatra rehetrarehetra, fantatry fa misy olona mahantra any, misy olona mila famonjena any, misy olona mila mahita an' Jesosy any, ka tsy vita ny vavako fotsiny ity na zamana mipetraka ambony dablisy mitsangana fotsiny, fa fanatitra alohan'ny fanatitra rehetra ny tenako ny natolotra, fa avy eo tia ozy izy ny vola anaovana ny mission. Sakrifisy ange zany e. Be da be zany ny sarja mbola afaka ny vidiana tao, fa tsy nataon'le izy. Ny takin'ny tompo amiko sy aminao dia kamikaze ho an'i Jesosy ianao. Hainao zany kamikaze zany. Zay ny nataitry ny Amerikanina, jafajafa mihitsy ny Amerikanina nanaovany Japonais azy tamin'ny gera. Satria ny Japonais tonga dia hoe ahoana ny andresena an'ireto Amerikanina reto. Zao no atao hoe aloha tonga dia pilote no ao anaty avion tonga dia aloha tonga dia ireo no tonga dia mitsotsitsotso any amin'ny any Pearl Harbor, any États-Unis, any amin'ny miaramila any dia tonga dia ao mamoto ireo. Sakrifisy zany nataon'ny Japonais amin'izay na ny fireneny andresena ny Amerikanina. Sakrifisy zany, sakrifisy olombelona. Namotehana an'io tour jubel io, tonga dia olona mitondra avion, izy tonga dia miara-maty tao. Sakrifisy, satria nisy zavatra ninono tao. Ny silamo manao sakrifisy ho an'ny tenany mihitsy, ho an'ny Allah. Ianao ve manao sakrifisy ho an'i Jesosy? Tsy mihinan-kanina atoandro ianao efa monomonona. Tapatapa-torimaso ianao efa menomenona. Hay zare zany. Hay zare zany raha lasaina bavy. Sakrifisy. Ny silamo mavita mamono tena mihitsy. Ny Japonais mavita mamono tena mihitsy. Ny kristianina mahay milomano. Raha fahaty aty miala. Raha mono aty fivavahana reo ty tsy manao aiza ny finoanao. Fa noho ny finoana daholo zany raha lasaina bavy. Finoanao tsy mijanona eto tany, fa finoanao malala hoe veriny Jesosy, ary mpamaly fity an'izay rehetrarehetra mazoto mitady azy Jesosy. Nisy tantaran'ny Mosesy teo. Finoana ny nandava amin'ny Mosesy, tsy ho tenenina hoe zanaky Farao. Fa naleony niatra ny mafy sy ny mangidy niaraka tamin'ny zanaky Israely, niatra ny fampijalian'ny Kristy, izay ara-iadana amin'ny Egyptianina. Le sakrifisy zany misy soa na ianao na anao tsy anao. Azonao ve zany? Misy soa apetraka Jesosy aminao. Azo Mosesy atao misy igny janona atao milapa amin'ny Farao tao dia niadana tao dia nanana ny rehetrarehetra tao. Fa izy nanana soa mihitsy hoe za tena aleoko tsy zay. Satria fantatro zay inoko Jesosy ny inoko Jesosy ny tompoko Jesosy ny ekeko. Misy sakrifisy io. Lazaiko anao zany. Ohatranao rehefa miasa rehefa miasa ange ianao mahay manao sakrifisy tsy zay. Za zao rehefa miasa ka irahan'ny mpampiasa anahy hoe lasa ianao manao mission any amin'ny mainty rano, tsy manana soa efa zay ny ataon'ny mpampiasa anahy. Manao mission ianao amin'ny mainty rano satria zay no asako, zay no nanirahana dia asako io. Ny patron ako rekeko maika fa Jesosy Kristy patron amin'ny patron. Rehefa manirako io raha lasaina bavy dia ekena. Rehefa miteny io dia ajaina. Rehefa miteny io dia hoe or chef. Chef io. D'accord patron. Alléluia. Zay zany endrika rain'ny filazantsara zay, discipline zay, sy zay sakrifisy zay. Manompoka tany amin'ny Genesis tany. Sakrifisy ny nataony Abela. Nisy sakrifisy tao, nisy famonoana. Nisy famonoana tao. Dia ho antsika ihany koa, raha te haharitra ianao amin'ny Jesosy, eo ny fahasoavan'ny tompo, eo ny asan'ny fanamasina, eo ny vavaka, fa ianao mihitsy mandahatena. Mandahatena. Sakrifisy. Sakrifisy exemplaire, référence sakrifisy voalohany dia Jesosy. Sakrifisy igny nidinan'i Jesosy taty, lazaiko anao zany. Sakrifisy nidinany taty. Sakrifisy ny aretany. Ozy le raha lasaina bavy, ozy le raha namako prêt-à-po amin'ny tompo zay hoe ny nisy lony anao no ny antonona teo amin'ny azy fijaliana. Ny aretany
mikapoka mamay. Ny niaretany eso latsako miaritra no niotako sy no niotanao. Raha te haka exemple an Jesosy ianao mba miaina koa anaty sakrifisy. Soa io, safidy io. Inona ny tombo ilay sakrifisy? Me miampy ny osotra. Inona ny tombo ilay sakrifisy? Me mahazo hery ianao. Inona ny tombo ilay sakrifisy? Faly aminao dada. Faly izy. Inona ny tombo ilay sakrifisy? Misy famonjena ho an'ny hafa. Sakrifisy ny Jesosy ny afara teo amin'ny azy fijaliana e. Fa ozy eo amin'ny Efesiana hoe rehefa nidina izy dia nanino? Mitondra babo. Mitondra babo izy rehefa nidina. Izany hoe fanatitra zany sakrifisy ataonao io. Dia faty antoka sy fahadalana eo mason'ny olona. Fa ny rainao sy Jesosy Kristy rainao dia manao ohatran'izao. C'est bien mon frère ozy. C'est bien ma sœur. Tu te sacrifies pour le royaume. Sakrifisy keny dia davy ny tompo tamin'ilay hoe vita ny sakafo. Atsoy daholo ny olona ny sakafo, vita ny fanasana. Fa nisy tao zay mbola nividy omby. Aloha zay anandrana an'ilay ombinay hoe mandeha tsara ve ireo raha hiasa tany. Dia nilavina ilay fanasana. Ny sakrifisy dia davy ny tompo tamin'iny avy ela ho any ny omby. Aviva efa vita ny fanasana. Sakrifisy kely hoe vita ny fanasana, avy miara-misakafo. Andraso aloha fa za vao avy nanambady. Tsy afaka andeha amin'ny fanasanao ah. Sakrifisy kely hoe zay vao nividy tany. Andraso aloha fa zay tsy afaka ho avy amin'ny fanasanao. Tezitra kely le mpanao fanasana e. Tezitra le mpanao fanasana hoe avy ela ho any reo. Rana mijery olo-kafa fa tsy hihinana nahandroko ireo olona nasaiko ireo. Dia be da be tsika ohatr' zany no mampiandry an'i Jesosy. Be da be tsika ohatr' zany no tsy manome lahara-pahamehana ho an'i Jesosy. Raha Jesosy koa no nampiandry anao. Raha Jesosy koa tsy nanao lahara-pahamehana ny famonjena fa diranovan'ny tsika. Tiako any tanana anao zany raha lasaina bavy. Manana fifehezantena. Sakrifisy ho an'i Jesosy. Mahafoy ho an'i Jesosy. Halleluja. Tsy ampikampon-javatra nomenan'i Jesosy. Tsy ampikampona fotoana nomenan'i Jesosy. Tsy ampikampom-bola nomenan'i Jesosy. Tsy ampikampona kiraro nomenan'i Jesosy. Tsy ampikampona akanjo nomenan'i Jesosy. Fanatitra dia davy ny tompo zany. Raha fanatitra mandringa ny naterina tamin'ny andro fahiny. Tsy nakasitrahan'ny tompo zany. Fa zay tsara indrindra natao fanatitra, zay vao nekena. Ny tsara indrindra vany aminao ny tenanao aloha. Sanatria tsy manao fanentanana rabola koa reto na manao fanentanana rapitaovana. Fa ny amin'ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy mihitsy tiako lazaina anao hoe misy sakrifisy ve? Henonao ve hoe tena mangirifiry zany fo marainy zany dia hivavaka? Henonao ve tena mamraka ty torimaso ty fa tena mila mivavaka? Henonao ve hoe tena mandao zavatra rehetra ianao noho ny amin'ny Jesosy? Mafy nge zany hoe manao sakrifisy zany hoe andeha hanao mission any mainty rano ianao ilozanao vady amanjana koa hoe. Satria zay ny asa, zay ny dedavy ny patron. Marina fa misy karama, misy andaminité. Fa raha ny tena tiako aloha tsy mahazo karama, tsy mahazo andaminité fa miaraka ny vady amanjanako eo. Fa zay le sakrifisy hoe miseho sakrifie ianao. Dia nenay amin'ny asantsika sy ny fiainantsika isan'andro amin'izay atsika rehetra mahay miseho sakrifie atsika. Fa raha ho an'io fanjakan'Andriamanitra io, sarotra be le miseho sakrifie. Anokatra amin'ny masonao ane Jesosy rahalahy. Anokatra amin'ny masonao ane Jesosy ranabavy. Mba miara-mila miazakazaka ao amin'ny Jesosy ianao. Olona tena be sakrifisy miaraka amin'ny Jesosy ianao. Misy olona nge araka le lazaiko anao teo hoe le missionnaire tany États-Unis moa ny resahantsika. Fa misy nge teo Madagasikara, misy nge amintsika miaraka manompo eto, misy tena hitanao hoe tena ao anatin'ny fahaterena izy. Ary ao anatin'ny hoe tena sarotra izy. Fa sakrifisy vola omena anaovana ny asan'Andriamanitra ianao indray ny gaga hoe ahoana ary zany. Satria manana sakrifisy misy izy mahafoy hoe ty ho an'i Jesosy. Ary ho an'i Jesosy mihitsy le izy. Dia zay le lazaiko teo hoe mbola misy etsena eo, mbola misy voahandro sakafo eo, sakrifisy daholo zany. Noho n'inona? Noho ny fitiavana an'i Jesosy. Noho ny fitiavana ny fanjakan'Andriamanitra. Noho ny fitiavana ny fanjakan'Andriamanitra. Alleluia! Farana ankoatra eo. Fa te hametraka antsika an'izay aho hoe libre ianao amin'i Jesosy. Fa libre manana conscience.
ataoko indray hoe conscience spirituelle ve fiteny ve zany misaina ny amin'Andriamanitra. Alleloia. Zay samy mandroso fa mikery ao am' Jesosy. Zao zay vao tonga avy any Antsirabe fa miala tsiny indrindra. Taraiky zay teo. Vao tamin'ny maray zay ny ainga tany zany satria misy fitoriana ilay atao any Antsirabe dia nisy zavatra betsabetsaka natao maly tontolo tamin'ny radio sy ny télé dia somalina ny ainga avy aty somalina tonga tany ankizy namay avy eo narary reraka raha tonga dia mandeha miverina mody aleo matory lo dia ny ainga maraina indray avy eo dia zay no natara ary misaotra ny tompony ny amin'ny fotoana sy ny fizarany misa fa zay le izy hoe sakrifisy koa zany ho an Jesosy daholo ny anaovana an'izany rehetrarehetra zany fa raha tsy amin'ny fanjakan'Andriamanitra io faty antoka fa za milaza aminao fa tsisy faty antoka ao am' Jesosy mandao zanaka mandao reny mandao vady mandao tany mandao zavatra rehetrarehetra noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra aho misy matsy mandao tokantrano fa za ray ary mandao tokantrano satria lonolony ao izy tsy mety indray zay lasa fialana-pa azafady entre guillemets satria izy kamokamo za mba hiaraka aminareo itory tsy noho le fanjakan'Andriamanitra fa lonolony le ao an-trano raha zany ny tenenao amiko dia hoe mijanony ianao ao an-trano ao ihany le zavatra tianao mihitsy no afoy ho an Jesosy. Alleloia. Zay le sakrifisy dia me mitombony ozy izy hoe raha ty ihany nareo dia hitandrina ny teniko me mitombo ny asan'ny fanahy masina ao aminao me mitombo ny fiasan'ny tompo ao aminao me mitombo hery ianao me mahazo asany herin'ny fanahy ianao me mandroso amikery ianao ary zao lazay ny tompo hoe raha milatsaka amin'ny tany vao mabary ka tsy maty mitoetra foana iny asivao kotrika eo anankiray eto apetrao eo akotra io fa raha hijanona eo foana io akotra io hery taona roa taona telo taona akotra ray foana ny eo ambonin'io fa alaivo io akotra io dia alatsao any amin'ny tany fa za miteny anao fa tsy amin'ny taonina ny vary azonao rehefa avy eo satria nahoana nalatsaka tany ambany iny nalevony iny ny sakrifisy tao nisy fahafatesana tao fa nitondra fiainana. Alleloia. Tiana tenenina aza mazoto mipetraka ambony W fotsiny aza mazoto mipetraka amin'ny seza fotsiny fa manala sakrifisy ho an Jesosy mihitsy isanandro ho fatiny amin'ny nofo ianao ho fatiny amin'ny izao tontolo izao ianao ho fatiny amin'izay tianao ianao fa hamoha be ho an Jesosy. Halleloia. Zany filazantsara lasainabavy modelitsika dia Jesosy Kristy. Amen. Zay ny fizarana amin'ny herin'ny androany tsy misy fotoana eto satria any Antsirabe misy fitoriana amin'ny sabotsy sy amin'ny alahady ny fitoriana any Antsirabe dia arak'ilay lazaiko zay hoe raha teo any ianao andeha hitory dia any Antsirabe ny fotoana antsika miara-mitory any tsika dia raha afaka tonga moa zany ianao sabotsy dia miara mandeha eny rehefa tsy afaka tonga ianao fa ohatra ianao milahady zay no avy dia tonga avy ndray dia le mifanotrona eo dia zava-dehibe koa zay efa misy any raha lasainabavy efa napetraka ao amin'izay fa za tsy afaka nakana rehefa tarian'ny tompo ianao amin'izay tarian'ny tompo ianao hiary ifanotrony hiary ifampitata hitory an Jesosy dia tonga avasoa amin'ny fomba zay ahafahana manao azy aloha fa tsy afaka hoe mikarakara transport sy hébergement atoriantsika fa ianao zany mba mitady zay transport sy zay atorianao any dia ohatr'izay koa rehefa avy eo fa ny tompo miantoka an'izany rehetrarehetra zany. Amen. Dia tsarovy ambavaka ny asa fa mila famonjena any mila fiainana any mila fanavotana any satria be da be arak'le lazaina teo le toriteny lazay misy teo hoe efa be da be ny avotsizy be da be ny avotsizy efa be da be ny ombola kely volamena satria ela be Mosesy tany an-tendrombohitra dia be da be fa hitondra an Jesosy tsika ametraka an Jesosy misaotranao ny amin'ny fanohanana ambavaka misaotranao ny amin'ny fanohanana ny asa amin'ny arabola dia isaorana anao zany rehetrarehetra zany ny tompo mbola mafity ary ampandroso antsika mandrakariva ao am' Jesosy. Halleloia. Tafio ny herinao a Jesosy hoe androso amikery ao aminao a Jesosy hoe amen.